2, 3. Anisan'ny zava-dehibe iray teo amin'ny paikadin'ny PHBM ny fandrindranan'ny tetikasa. Mitaky fotodrafitrasa mivaingana sy ara-piarahamonina izany fomba fiasany ka azon'ireo mpahazo tombotsoa kojakojaina tsara. Mbola voafehin'ny nentin-drazana sy ny fahantrana ny any atsimon'i Madagasikara amin'ny maha fiarahamonina eny ambanivohitra azy. Ankoatr'izany, nanana ny maha-izy azy ny faritry ny fahiny saingy zariny tokamonina nanomboka tamin'ny taona 1970 nahazoan'i Madagasikara fahaleovantena. Niova ho tetikasa mpampandrosoana mirindra izay mahasana lafin-javatra maro momba ny tontolo ambanivohitra ny dingana faharoan'ny tetikasa. Ny fitokana monina sy ny lanjan'ny fomba nentin-drazana ny olana lehibe indrindra teo amin'ny PHBM ka nahatonga azy tsy maintsy niasa mafy nampahombiny tetikasa. Ohatra, tsy maintsy atao ara-bola ny toe-karena. Mitaky fomba moderna ihany koa ny ara-pahasalamana sy ny ara-panjarian-tsakafo ary mba ahafahana miantoka ny fiarahamientany rehetra dia noatevenina ny lafin'ny fiaraha-mivondrona. Ny fanontaniana mipetraka izany dia amin'ny fomba ahoana no ahafahan'ny tetikasa manovy ireo? Ny fanorenana sy ny fanabeazana amin'ny endriny rehetra azo atao no tena vahaolana ny songadina. Ny tena miantoka ny fampandrosoana maharitra dia ny famoronana tontolo na ahafahan'ny mponina nanapa-kevitra ny amin'ny fanovana ny fiaim-piainana. Fanentanana fahobe no nanombohan'ny PHBM ny fomba fiasany. Nalefa ny tety-tanàna ireo mpanentana nanazava mivantana izay tokony ovaina sy ny anton'izany. Avy eo dia nantsoin'ny PHBM ireo vondrona tsy miankina na ONG azo antoka fa ahatotosa io asa io. Ireo ONG ireo indray no nanolotra mpitao-draharaha izay olona nitokisana teny an-toerana ihany. Ohatra izao, ity lehilahy iray ity raha teo mpivoriana indrindra ny vondron'ny mpampiasa rano. Ireo mpitao-draharaha ireo no tonga teny amin'ny tanàna sy ny toerana samihafa rehetra ka niara-nijery-kaiky sy namany olana fototra. Nivaingana tokoa ny vokatra azo tamin'izany. Vehivavy bevoka mahery ny 700 isan-jato no voazaha-mpitsabo ary ny tombo 720 isan-jato ny tahan'ny fampiasana ny fanabeazanaizana. Ny enany ankamaroan'ny aretina mpahazon'ny zaza no ny fanofanana ny renim-pianakaviana ny amin'ny fanaovam-bakisiny. Raharay ihany ny tobi-pahasalamana fototra tao amin'ireny vohiparitra tamin'ny taona 1970 dia efa 7 izany tanatin'ny fivondronana 12 tamin'ny taona 2012. Nahazo vahana ny ara-pahasalamana no ny fiatsaran'ny fizarana rano. Raha toka ny valo isan-jato ny mponina lemaka ambony Mandrare monja no nahazo izany tamin'ny taona 1970 dia 30 ny fahatsakana vita ary afaka nianoka izany ny 430 isan-jato mponina. Anisan'ny singa tena ilaina ny fanabeazana amin'ny hanatsarana ny farim-piainana eny amin'ny faritry iny. Tamin'ny fiandohan'ny tetikasa dia vitsy tamin'ireo mpamokatra no afaka namen'ny antota taratasy amin'ny findramam-bola, ny fidirana ho mpikambana, eny fa na dia tamin'ny fifidianana aza. Mbola tsy ampy mihitsy ny fahaizan'ireo olon-dehibe mamaky teny sy manoratra, hany ka maro tamin'ireo tantsaha no tsy nahalala akory ny tena lanjan'ny vokatra izay amidiny na atakalony. Raha izay sehatra ny fanabeazana izay no resahana dia olon-dehibe enina arivo mahery ihany ho any mihitsy no lasa nahay namaky teny sy manoratra tao anatin'ity tetikasa ity ka natafakatra hatrany amin'ny 520 isan-jato ny tahan'ny fahaizana mamaky teny sy manoratra tao an-toerana. Mariako anefa fa tany amin'ny 7 isan-jato tany monja izay tamin'ny fotoana nanombohan'ny tetikasa. Faly raho mahahitanareo zao sady velo fisaorana amareo ray aman-dreny koa. Fa ty zavatra nianaranay
mandeha tsara. Fa afaka manao sonia zahay zao. Fa afaka manoratra ny anaranay zahay zao. Mba hampandaitra azy kokoa dia natao mikasika ny fiainana andavanandro mihitsy ny fampianarana tamin'ny famakian-teny sy fanoratana. Manarak'izay koa dia tia mity fiompena sy ny zavatra rehetra fambolena. Namporisena ny tokantrano andefa ny zanany any an-tsekoly. Sekoly fanabeazana fototra miisa 13 najoro hatramin'ny taona 4 ary nahatratra 700 ny tahan'ny fampianarana. Ankoatra ireo mpitao-draharaha dia anisan'ny tena nanampy ny PHBM ny fisian'ny manam-pahaizana. Nofantenana teo anivon'ny fiarahamonina tao ihany izy ireo mba nahafahany manaraka ny fiofanana nomen'ny ONG ny amin'ny filan'ny mponina. Fomba iray mahomby sy maharitra izany tamin'ny ara-tsosialy izay tena nilay mponina tokoa. Ankehitriny izany dia efa misy olona mahavita manao vaksiny, manoro hevitra ny isan-tanàna amin'ny ady amin'ny doro-tanety ary koa fahandriam-pahalemana. Ohatra ilaina amin'izany ny fanofanana olona iray ny amin'ny fahasalaman'ny biby. Tany am-boalohany mihitsy dia efa nandraman'ny PHBM manofaina ny sasany tamin'ireo fomba fiaina tany an-toerana, notoroana hevi-baovao amin'ny fambolena, ny fitantanana sy ny mety ho fitadiavana hafa izay mbola tsy fahita tamin'ny faritry iny. Ary no havaozina ihany koa ny teo amin'ny lafin'ny serasera. Nanampy betsaka an'ireo tsy mahay mamaky teny sy manoratra ny fametrahana takela-teny rehetreny sy ny fizarana torolalana an-tsary no zarainy tamin'ny fikambanan'ny mpampiasarano sy ny vondrona hafa. Teo ihany koa moa ny radio izay nijanona ho fitaovam-pifandraisana tena nankafizin'ny tantsaha. Nisy fanentanana natao tamin'ny taona 2004. Nampitaina tamin'ny radio ireo fandaharana mikasika ny lemaka Mandrare izay tao tsy vory ny FIDA. Hitantsika eto fa afaka mifampidika ny vokatry ny laminasa fianarana mamaky teny sy manoratra ny rehetra mba hampirisihana azy hanatrika ny fampianarana trano. Mandalo amin'ny radio ireo olona nahita tombontsoa tamin'ny tetikasa mba hanafatra ny mponina ao an-tanàna. Mora kokoa mantsy ny mahatoky olo-pantatra. Mahalala zavatra betsaka satria be ny fandaharana amin'io radio ny feon'ny Mandrare io. Manana ny toerana lehibe eo amin'ny fiarahamonina ankehitriny ny radio amin'ny faritry iny. Tsy fohy be ara-tsosialy ho an'ny fahasalamana sy ny fanabeazana ihany no naorin'ny PHBM fa eo ihany koa ny fananganana orinasa mafy olona mba hiantoka ho avy feno fanantenana.